Antananarivo, Enui, Soleco, Manolotra ho antsika lundi de Pâques hafa noho ny hafa ao amin'ny stade complexe Apeflo ny alatsinainy ndraiky roapolo aprily efatra ambin'ny folo sy roa arivo manomboka amin'ny folo ora maraina hafanay ny Black Nadia, Big MG, Really, Agathe Skies, Meza, Odiay ary Ariane. Vidin-dirany Telorivari, Sono, Soleco, partenaire média, Cool TV, partenaire compagnie Visa, RTL. Mes cheveux, j'y tiens. Pas question de les laisser tomber. Innovation majeure de L'Oréal. LC l'Arginine Résiste X3. Un ingrédient révolutionnaire, l'arginine, protéine essentielle à la pousse du cheveu. Triple action. 1. Nutrition du bulbe. 2. Renfort à la racine. 3. Restructuration de la fibre. Les cheveux poussent plus fort, plus résistants. Je les sens invincibles. Nouvelle LC Arginine Résiste X3 de L'Oréal Paris. Les cheveux fragiles, pas pour moi. Nous le valons bien. Media Consulting, Manulchanao, Afro Zumba Kawichi, Yaran Mtani Ngobo et le cœur brisé au grand complet. Jerry Marcos, Desmond, Farah Jones, Ari Simonda Valeria, Nialatren Pascal Kembo Pulapri, Ifajambi Fulsuarif, Manukam Fulura Marain, Inen Coliseo Matsunzube, Ntapakir, Deomi de la Terre, Nyandon Fabseoul, Valentin Tukiki. Média officiel, Fréquence Plus. Partenaire ANC Hotel. Partenaire média, TV+, Groupement TV, Radio Télé Record, Cool TV, Cool FM, ACM Radio, Radio Antive, RDJ. Formula, Nif Salam Asmadiou. We got a new sound that we putting down. It's not the monkey, it's not the jerk. This is a dance that'll make you work. It's all a wash. One more people do the wash. Now people. Gel douche Axe. Plus t'es clean, moins elles le sont. Atranzana ampiasaiko savony lark malefaka tsara ny hoditra. Savon de toilette lark manitra. Faly riny zaza rehefa manao course-midi satria maina lalandava na mandritry ny alina azy. Course-midi. Fantatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny bureau politika ny antoko malagasy miara-miainga ny filompanorina ajo Andriana Narvelo Front National ny antoko ary ny solombavam-bahoaka Fienina Richard no voafidy ho sekretera jeneraly ny antoko. Isan'ny antoko voalohany nametraka ny miralenta ao anatin'ny sata amin'ny antoko ny malagasy miara-miainga. Fanadiovana ny tanàna, very ny toka, vaky ny very, maty ny tsena mpivarotena nandritra ny fisafona tampoka nataony hira omaly alina. Olona 20 no nosamborina nandritra ny fisavana teny Tsaralalàna, Analakely, Petite Vitesse. Tsy tsaratra intsony ity hetsika ataony hira ity ary velatra amin'ny boriboritany maromaro izy ireo amin'ny fotoana tsy ampoziny. Fa vahiny ny lita kosa ao anatin'ny zanam-pandarana question d'actu, ny député sy teny Andriana Soloniaiko avy amin'ny PMP iresaka momba ny raharaham-pirenena ankehitriny. Ary farany, sambana tao dimirindra, io indray ny zava-bita miavaka tafiditra ao anatin'ny bokin'ny Guinness entina aminao anio. Mpandray anjara anjato no miara-mifandrimbona andorana fampisehoana miavaka ny andindininy avy hatrany. Sœur Optimiste International, Club Antananarive Doyen vous présente un spectacle musical Toile verte et Toile rouge. Interprété par Randy Ernest Zanen au Carlton le 10 avril 2014 à 19h.
Partenaire Analogue, Vima et Production Ritske. Renseignements au 033 15 583 11 034 07 474 23. Point de vente Annick Beauté en Tsakavir, Pretty Woman au Jumbo Score en Kourdan. Miaraba tomboky lasy tomboky vavy tonga saoty anatin'ny fampahalambo avao ny Cool TV izay anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Mikasika ny fanolorana ny anaran'ny Prime Ministre mazava ny hevitry ny malagasy miara-miaingy. Nambarany Ajo Andrianarivelo filohan'ity antoko ity fa miaraka amin'ny maro anisa manoana ny filoham-pirenena ny malagasy izy ireo. Ny vaindohan-draharaha izao raha ny fanazavana tamin'izany raha ny fanazavana dia ny famerenana ireo fifidianana solombavam-bahoaka amin'ireo distrika efatra fanatedina. Fanontaniana manitikitika ny maro ny fifandanjakery misy eo amin'ny tontolo politika izao manodidina ny fanolorana ny anaran'ny Prime Ministre. Tsy mivoana tamin'ny tsangan-kevitra naroso ny malagasy miara-miainga hatramin'izay ka hatramin'izao mazava ny azy fa ny filoham-pirenena no tohanany fa tsy ireo vondrokery politika misy amin'izao. Amin'ny fanolorana Prime Ministre fahafantarako azy amin'ny 4 ny solombavam-bahoakana eo izay zany tsy zay maro isandrindra dia tsy mieritreritry ny olona Prime Ministre mihitsy izay fa miaraka amin'izay maro isa manoana filoham-pirenena fa tsy manoana Prime Ministre na manoana filohan'antoko etsy eo ny malagasy miara-miainga. Zay dia nanoana ny filoham-pirenena dia izay tapaka ny filoham-pirenena izay no tanterahanay. Raha tsy ahivina isan'ireo nanolotra kandida ny VPM MMM tany amin'ireo distrika efatra izay amerenina fifidianana solombavam-bahoaka. Ho anambanja sy Marovoay manokana nandresy ny kandida VPM MMM kanefa voatery averina ny fifidianana noho ny fisiany tsy fanarahan-dalàna ataon'ny vitsianisa. Mangataka ny jerena akaiky izany tranga izany ny filoha nasionaly ny malagasy miara-miainga. Eto zay dia manao antsoavy ny tompona rehetrarehetra mba hanao amin'izay mba tany-tandalàna no apetraka eto fa ny malagasy miara-miainga dia vonona tanteraka hiatrika ny fifidianana ao anatin'ny tany tandalàna. Momba ny fifidianana be ny tanàna kosa indray nambarany filoha nasionaly ny malagasy miara-miainga fa tsy tokony atao amehana ny fikarakarana izany. Tokony ho vaindon-draharaha aloha ny fanotsiana ny lalàna mikasika ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana raha ny nambarany. Dia ny solombavam-bahoaka lato amin'ny VPM dia hanolotra proposition de loi ao amin'ny Assemblée nationale mikasika izay lalàna mifeny itsinjaram-pahefana eto amintsika eo satria izay no asa hatrehan'ny fanaovana politika. Nambaran'ny filoha malagasy miara-miainga ihany koa fa isan'ny tokony ho lahara-pamehana amin'izao ny famerenana fifidianana solombavam-bahoaka any amin'ireo distrika efatra voakasika amin'izany. Fantatra tamin'ny fomba ofisialy an'io ny biro politika ny antoko malagasy miara-miainga ny filoha-mpanorona Ajo Andrianarivelo no filoha nasionaly ny antoko ary ny solombavam-bahoaka Fienena Richard no voafidy ho sekretera jeneraly ny antoko. Isan'ny antoko voalohany nametraka ny miralenta ao anatin'ny sata mifeny antoko ny malagasy miara-miainga. Ireo no tapaka nandritry ny fivoriam-be ny antoko miara-miainga izay nitanterahana androany Sitraka Ravony Arsan. Erivelona amin'ny tontolo politika malagasy ny malagasy miara-miainga, profo mivaingana amin'izany ny vokatra azo ny kandida Ajo Andrianarivelo tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo sy ny fahalan'indro solombavam-bahoaka misa 40 avy amin'ny VPM MMM. Tsy mijanona treo anefa ny firotsahan'ity vondrona politika ity eo amin'ny sehatra politika fa mitohy hatrany na dia teo aza ireo sedra maro no lalovany. Notsindrin'ny filoha nasionaly manokana ny fanaovana raha matahora nandritra ny fampelezan-kevitra. Tsy ho voantoko vaovao fotsiny ihany eo amin'ny tontolo politika fa kosa ho fanamafisana ireo fanamby natao teo anoloan'ny vahoaka anatanteraka ilay vinam-piarahamonina na resy lahatra azy. Ny antoko izay nahotsika androany dia tsy amin'ny filoha fa ny malagasy miara-miainga. Isan'izay vinam-piarahamonina napetraka izay ny fisafidianana ireo mpikambana eny fotony ny solo-tenan'izy ireo sy ny fametrahana ny miralenta.
manoana tanteraka ny filoham-pirenena ny atoko noho ny fatsapan'izy ireo fa mifandraiky amin'ny vinam-piarahamonina napetraka ny fandaharan'asa natolotry ny filoham-pirenena. Ny fahitana, ny fakantoavany ny tondra-kehitriny ireo vinireo sy ny fanomezan-toky amin'ny fanatanterahana ireo programa an'asa sasatsasany zao eny averitsika ho lara-pahamehana toy ny fandriampahalemana sy ny fampianarana ary ny famoronan-kasa no natongatsika izay miaradia ao amin'ny VPMMM nanoana ny filohery Rajaonarimampianina. Izany anefa dia tsy hataony antoko malagasy miara-miainga anjambany fotsiny fa iomainy kosa isika amin'ny fanajana ireo sotoavina soto-kevitra izay hijorontsika dia ny fanajana ny sata republikanina sy foto-kevitry ny demokrasia ary ny fanajana fanjakana tsara tantana, fitantanana ny tandro, ny fifampidiniana, ny fifandatsahana ny zosy ny adidina ny redevabilité, ny miraleka, ny fahalalahana eo amin'ny fiarikarena ary ny tsy fisiny tsy matomanoka. Ametraka ireo rafitra manerina nosy ity atoko ity manomboka izao ny solombavam-bahoaka Fianena Richard no voafidy ho eo amin'ny toerany sekretera jeneraly ny atoko malagasy miara-miainga. Miisa valo kosa ireo sekretera jeneraly lefitra fa ankoatr'ireo isan'ny mandrafitra ny biro politika ny atoko malagasy miara-miainga ihany koa ireo solombavam-bahoaka 440 lany manerana ny Madagasikara. Vaovao ireo antoko politika trano fantatra fa anolotra anarana eo amin'ny toeran'ny praiminisitra ny antoko tiako i Madagasikara. Amerina indray ny lanjan'ny antoko tiako Madagasikara no tanjon'ireo izay mivondrona miaraka amin'ny depute Kirivy Randrianarsoa. Ny eo anateny Anosy Avaratra izy ireo androany nanambara fa mitambatra kehitriny andrafitra ny TIM ny zanakidada sy ny mouvance Ravalomanana fanatetiana. Nandritra io fionana io zany fefavonina ny anaran'izay Prime Ministre atolotry ny atoko TIM. Ny fatongavana amin'ny filohery Rajaonarimampianina Tanindrazana amin'ny alatsinainy avy izao no fotoana ny loran'io anarana io izay mbola tazomin'ny antoko ho Tsiambaratelo. Fa ny vaovao azoko vao tonga avao teo zany dia amin'ny alatsinainy maraina ny tonga ny filoha Rajaonarimampianina dia mandray anay izy aoriana izay fatongavana izay eny amin'ny Braony. Atolotra anazy amin'ny fomba ofisialy amin'izay fotoana izay ny anaran'ireo olona ho apetraka mamelay anareo tsy teny hoe izy le olona atolotra fa mba aleo izy ny amaky azy voalohany indrindra fa efa mipetraka any ny anarana. Manoloana kosa ny fiarahan'ny antoko zanakidada sy ny ankolafy Ravalomanana amin'ny vorona antoko politika PMP plateforme pour la majorité présidentielle dia nanazava ity mpitondra tenin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no sady solombavam-bahoaka ity fa tsy misy volo manoa randrana akory eo amin'ny antoko TIM sy ireo antoko hafa ao anatin'ny PMP satria tsy maintsy fitambarana antoko maromaro no mivondrona anaty vondrona iray ka tonga maro anisa no manolotra ny anaran'izay Prime Ministre voalohany Repoblika faefatra. Misy tarehany zavatra manahirana rehefa nandray hitanao amin'ny gazety hoe raha anina hoy ny sekretera jeneraly ny TIM hoe TIM izy io TIM resaka io raha anina hoy ny mipetraka ny sekretera jeneraly ny TIM hoy mipetraka teo akaikin'ny maître Yantra Razafy Manatsoa. TIM zany ao anatin'ny mouvance Ravalomanana. Ny TIM dia ao anatin'ny mouvance Ravalomanana fa ny TIM dia tena TIM ara-dalàna zay efa neken'ny Conseil d'État ny fijoroany. Ikambana ho iray ankehitriny ny antoko zanakidada ny ankolafy Ravalomanana ka lasa ao antoko TIM taorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka natao teto amintsika farany teo iny. Tao amin'ny antoko tiako Madagasikara nanangana ilay zanakidada satria mbola tsy nazava tsara avy any amin'ny ministry ny ati-tany hoe iza marina ny tena tompon'ilay tiako Madagasikara efa miperaka any amin'ny ministera ny ati-tany zany ny récépissé efa azonay fa anay io. Dia hita fa saronantanteraka ao anatin'ireo kajikajy politika sy ny fiovavan-kevitra mateti-pitranga ataon'ireo mpanao politika n'olom-pirenena. Ny vahaolana isian'ny fampandrosoam-pirenena dia mifanendren'ny filohan'ny Repoblika amin'izay izay ho Prime Ministre hitsanganan'ny gouvernemanta anatanteraka ny programme manasa nampanantenainy ny malagasy nandritry ny fampielezan-kevitra nataony farany teo.
izary no praiminisitra araka ny fivoriana samihafa ny ainga omaly sy androany dia rehefa ny anaran'ny minisitra teo aloha ivoasina Razafy Mahefa sy ny praiminisitra ankehitriny Omer Bersika no anarana roa izay fantatra fa mety hisafidiana ny filoham-pirenena. Arahintsika eo ihany moa ny fivoaran'izay vaovao mahakasika izay aoriany ny fahatongavany filoham-pirenena izay re androany fa mety ho amin'ny alatsinainy avy izao. Fatrangam-piarahamonina kosa naonizantsika ny fampahalam-baovao voray izao hariva izao fantatra fa taksi be roa no nifandona teo Andranomena mafy ny fifandonana araka ny nampitainy namana mpanao gazety teny an-toerana ary nahitana fahasimbana avokoa ireo fiara ireo. Ampolo no naratra rehefa nalefa any amin'ny toeram-pitsaboana. Mbola tsy fantatra kosa ny isan'ireo na moa ny ainy ny fahatapahan'ny isatra no antony nahatonga izay lozam-pifamoivoizana izay araka ny ampaham-baovao azo avy eny an-toerana. Fa nanomboka omaly mienjana ny avy eo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna sy ny mpitandro ny filaminana very ny toaka vaky ny very maty ny tsenan'ny mpivarotena nandritry ny fisafoana tampoka nataon'ny UIR na ny unité d'intervention rapide teny amin'ny boriboritany voalohany omaly alina fampitahoran'ireo mikasana ao asa ratsy fanomezana endrika vaovao ny tanàna amin'ny alina no tanjona raha ny fanazavana nomen'izy ireo ary tafiditra amin'ny fampanarahan-dalana ihany koa izany. Fanadihadiana hoentiny Nandriana Rajohnson. Asia vo ihany sarotra angazy dia atramiteny betsaka tsony tsy milay mandrava olona dia eo ianao miantso mihirahira Ireo mpivarotra tokony voakasika ity fanadiovana fahobe ity voalohany. Maro ny fitarainana nataon'ny olona mipetraka manodidina ity momba ireo olona mivoakalina ireo. Tabataba, fanakorontanana ary fanaratsiana endrika ny tanàna no anton'ireo fitarainana ireo. Niara-ny asa tamin'ny lehibe ny fokontany atao anatin'ny boriboritany voalohany ny UIR tamin'ity indray mitoraka ity. Nisy koa ny fisavana karatra ho an'ireo mpivezivezy ka tratra tamin'izany ireo olona tsy nanana karatra misa 20 teo eo. Tsy vitany hoe ny fivarotana toaka sy sigara amin'ny alina no esahana anadiovana ny tanàna fa indrindra ihany koa ny ady amin'ny fivezivezen'ny zava-mahadomelona mahery vaika isan-karazany toy ny karazan-drongony. Tsy dia tena le isan'le olona voasambotra loatra ny tena essentiel fa le prévention ahafahan'le hiarselena mihitsy an'le mpanao ratsy tsy ahafahany mihetsika hanao an'izany asa ratsin'izany satria efa nolazaina ombenombeny moa zany fa ny asa ratsin'ireo mpanao ratsy dia miainga foana na amin'ny fifohana zava-mahadomelona sy ny fisotroana toaka indrindra mialohan'ny anatanterahany opération ka mba tsy izinony zany voalohany indrindra dia nataontsika le opération izay ho an'ireo mpivarotra zava-pisotro mahamamo eny an-dalambe tsy nahazoana autorisation manana sorana azy ireny ampanajana feno. Fampanaran-dalàna no nataon'ny mpitandro ny filaminana saingy mifanohitra amin'ny fitsinjovana ny maha olona azy ireo no nandraisan'ny ampahany amin'ireo olona mively eto Analakely amin'ny alina. Tsy manaiky ny ataon'ny mpitandro ny filaminana avokoa ny olona teto Analakely nefa tsy afa-nanohitra no nitahotra. Za tsy mame vahanandro sanatria fa le olona amin'izao fotoana izao zany efa teren'le fiaina dia zara misy occasion kely hitadiavam-bola. Tsy aroko ve mijery azy manao nio zay amakitrano sanatria. Afaka botiraitireny dia totoanay varotra dia mba mitananay dia avana rehetra dakany latabatsinay vaky atsabo tafangina labiero. Rehefa misy asa zay kory tsy adala hiaritra torimaso ohatran'izao. Araka ny fanazavana azo tety tsy tampoka ity be midina ity fa efa ny alohana fampitandremana. Indroa taona ny fisafona nataon'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny alina. Fampitandremana no voalohany nanomboka tamin'ny 7 alina ka hatramin'ny 20 alina. Fandravana tsy misy atakandro no endriny faharoa ka nivezivezy eraky ny Tsaralalàna Analakely petite vitesse. Teto no nitranga ny fampiseho ikery. Etsakelana nefa nanohy ny asany hatrany ireo mpivarotena efa napozin'izy ireo ny fidinana nataon'ny UIR. Tsy nisy anefa ny fanenjehana azy ireo na dia natahotahotra ihany aza ny mpivarotra afafina retana. Zay zany tsy maintsy hoe abarotena foana alohanay manao ohatr'izao e. Fa ninona ary zany zay inona ny tokony ataonay vaolana tsy ome. Tsy tanteraka ihany koa omaly ny fikasan'ny komina handravany fivarotana amoron-dalana tsy manara-dalàna rehetra. Raha ny sison'ny resaka eno omaly dia isan'ny fihaonana nataon'ireo mpivarotra afafina retana ireo rahampitso alahady fijerena izay azony atao manoloana ity hetsika ataon'ny mpitandro filaminana ity.
Ity farany izay nilaza fa ireo tsy ampitaona mivarotenina amoron-dalana ihany no voakasiky ny fisamborana, ankoatra ireo izay efa ampitaona nefa manankorontana na manao maloto eny rehetra eny. Tsy hitsahatra intsony ity hetsika ataon'ny hira ity ary ivelatra amin'ireo boriboritany maro amin'ny fotoana tsy ampozina. Fanadidina manokana kosa no nizantsika ny fampahalam-baovao manana ny lanjany ho an'ny vahoaka malagasy ny omby fampiasa amin'ny fotoana rehetra na ankasoavana na ankaratsiana izy ireny. Sary famantarana ny maha malagasy ihany koa ny sary omby ary ahitana izany avokoa ny vola, ny saina famantarana ho an'ny faritra maromaro asan-devoly izany raha ny filazany mpivavaka ankehitriny. Fanadidina hoentin'ny Kaeto Andriatsilavo. Hoesorina ny sary lohan'ombilahy eo amin'ny saina famantarana ny tanàna Antananarivo nandritra ny lahateny nataon'ny PDS Asina Andriamanjato ho an'ny fikambanany mpiasan'ny tanàna Antananarivo. Tsy mety amin'ny fivavahana raha ny filazana io sary lohan'omby io. Dia nangataka koa tamin'ny conseil municipal. Maro nafa-tsy voafidy bahoaka. Fa ianareo conseil municipal eo voafidy bahoaka ary mbola manohy ny asanareo ianareo. Nangataka Yesuru tandrokomby amin'ny saina ny Antananarivo io e. Jereo ange fa mampatahotra izy io zany nareo tsy matahotra an'io. Fa inona no ataon'io eo? Aleonay artiste sary eo. Fa mavomavo io fotsiny tsy maninona. Tsy amin'ity saina famantarana n'Antananarivo renivohitra ity ihany no misy sary lohan'ombilahy toy izao. Ahitana izany koa ny vola malagasy sy ny maro hafa. Naneho ny heviny ny olon-tsotra raha nanontaniana mahakasika izany. Malagasy atsika aloha izany dia efa hatrany amin'ny volo mihitsy izy io no nampiasain'ny olona amin'ny resaka hoe vola. Satria mahitsika ny ariary zao dia misy sary vola na ariary zato na roanjato ka hatramin'ny vola vaventy indrindra zany dia misy an'io sary omby io na hatrany amin'ny vetsikorobo any ara dia ahitantsika an'io zany. Amin'ny malagasy atsika ny tompon'ny omby raha ny tena izy ary tsika zany ny voalohany indrindra manana omby betsaka indrindra eto Madagasikara ahonjana ny ivelany. Dia amina manokana zany no fahitako anazy aloha dia malagasy atsika marika anankiray ahafantarana fa malagasy tsika amin'io sary omby io. Isan'ny ahafantarana ny malagasy ny omby ary tsy afa-miala amin'ny fiainan'ny malagasy izy ireny. Manana ny tantarany sy ny hevi-dalana finosiny araka izany ny sary omby ampiasaina eto Madagasikara. Dia mametraka rafitra mampitohy amin'ilay fiarahamonina, mampitohy amin'ny rafim-pisaina, mampitohy amin'ny rafitra tantara ary miala tsiny ho an'ireo izay mieritreritra fa endriky ny fanompo-tsampy na endriky ny fahakonka ny fifandraisana amina omby fahafirin'ny malagasy moa izy fahafirin'ny malagasy satria hatramin'izao mbola misy fitohizana ary misy fanamafisana orona izay fitohizana amina omby zay. Ny olana kely fotsiny dia tafiditra ao anatin'ilay sehatry ny fanatontoloantsika amin'izao fotoana izao dia le maro-drefintsika angamba no hitako hoe somary mivoana. Te hanentsika ny hafontsika, te hanaraka ny hafa fa adinontsika le zava-misy iainantsika sy ny tontolo hifotorantsika. Araka izany, sarotra ho an'ny malagasy ny ala amin'ny fomban-drazana taloha, indrindra fa irony famantarana hita maso maneho fahatserovana irony. Ny any atsimo ohatra, sarotra inoana ny ahita fasana tsy misy tandrokomby eo ambony. Toy izany koa no hoe raha mbola misy ny azo atao, tsy maintsy mamono omby ny olona rehefa hanao lanonana na ihany koa rehefa misy ny fahafatesana. Hita aloha izao fa ho sahirana ihany ny PDS amin'ity fikasana ity. Eo amin'ny lafiny fialamboly kosa indray, olona manodidina ny 5 isan'andro eo no voasito ny karazan-dalo vaovao izay tonga eto an-drenivohitra. Fanaovana fanamby misy vola amin'ny alalan'ireo fiaona ara-panatanjahantena baolina kitra sy rugby any ivelany, izay no ataon'ny orinasa iray. Lalao izay manintona ireo mpitia ireo taranja roa ireo eto amintsika fanampanazavana. Vaovao efa tonga eto Antananarivo ihany koa ny filokana amin'ireo fiaonana na matsa amin'ny taranja roa dia baolina kitra sy ny rugby izany. Manintona olona maro ity lalao ity, ireo mpitia baolina loliana voalohany amin'izany.
dia zareo ohatrany mahasitina olona fa mbola vitsy le olona mahafantatra azy zany satria le zava-baovao le zany mahavaovao azy zay zany mbola vitsy le olona mahafantatra azy fa izy mahasarika anay mahazo mihitsy zay ka zay mampazoto milalao zany mazava ho azy mahazo. Samy manana ny antony anatonany antony toerana itony avokoa ireo olona tonga ato. Ao mankafy mijery baolina fotsiny ka mandray anjara, ao ihany koa ireo liana amin'ny vola, isika malagasy izay malaza ho tia miloka. Dimanjato raha teo dia efa azo andraisana anjara. Amo zany passe tonga izy dia tiako le lalao hoe taranja baolina fotsy zany na rugby zany izay mandeha ato. Dia izy koa monko zany dia akitsapaka ihany ianao manana safidinao hoe zianana ilay ny ekipako hoe Real ohatra salan'izany. Dia izay mahatonga ana hoe mazoto zany milalao an'izy mandray anjara. Dia ianao zao isaky inona mandeha aty? Isan'andro mandeha ato foana. Mba mijery zany sady fahafinaretana moa azo mahazo zany ianao tsara tsy mahazo dia fahafinaretana zava-dehibe. Tamin'ny volana novambra 2024 no tonga teto Andrenivohitra ity karazana lalao vaovao ity. Toerana telo no efa misy azy eto Andrenivohitra dia ny eo amin'ny 67 hektara eo Antamena ary Enitaosy. Raha ny nambaran'ireo tompon'andraikitra efa mazoto milalao ireo mponina manodidina amin'izao fotoana izao. Taloha zany le olona matahotra noho le izy zany tsy hainy hoe ahoana règlement sy ny tariny dia manomboka manontany izy dia amin'izao fa manomboka mahazo olona ka fa aritian'ny olona be mihitsy izy. Orinasa Maorisiana no tompon'ity toeram-pilalaovana ity. Efa malaza eran-tany ihany koa ny paris sportif tahaka izao. Misy amin'ireo orinasa tahaka izao aza no manohana ekipa lehibe ao amin'ny sehatrireo fanatanjahantena ireo toa ny Juventus de Turin hatramin'ny taom-pilalaovana 12 izay toana amin'ny Betclic. Raha ny nambaran'ireo tompon'andraikitra manaraka lalàna tsara ny fisian'izy ireo eto Madagasikara. Zany izy ity manara-dalàna zany izy ity efa mana lisansy avy amin'ny fanjakana mihitsy izy ity dia eto raha misy police de jeu foana isan'andro misurveille eto mandalo eto foana isan'andro. Dia tsy izy koa tsisy hoe zavatra fanifana fa tonga dia hita mibaribary eo hoe zao ny alaina dia zao no azony. Ity karazana filokana amin'ny fanatanjahantena ity indray izao no mahazo vahana ho an'ireo malagasy. Mbola misy milalao fa tsy heno intsony kosa ireo karazan-dalao hafa miendrika tahaka izao. Ivadika pejy afa kosa indray isika tsy mora ny mikarakara ireo ankizy manana fahasembanana manodidina ny zato eo izy ireo no tezainao amin'ny ivotoerana Orchidée Blanche ao Androhibe izay nankalazany fa 70 taona nijoroany androany manodidina ny 10 eo kosa ireo mpitaiza miasa ao asa goavana no sahan'izy ireo fanadidina hoentin'izy io Rakotondrina Trany. Izy no Razana Jatovo efa 20 taona mahery izao no niasany teto amin'ity ivotoerana ity. Isan'ireo efa ela indrindra teto izy. Mpanabe sy mpitaiza ireo olona sembana no asany. Efa 20 taona mahery so niasa teto. Efa 20 taona mahery. 20 taona teo. Ny expérience moa tamin'ny voalohany zany dia marina ve nandratra teny akaso dia nanana ny eritrereto ka hoe izao ny toranana le izy tsy nana fatahorana aloha voalohany aloha fa tonga dia ohatran'izy nizatra tamin'ile izy ahako fa teny an-dalana vao hita hoe ay tokony mbola hatrany fotony zany dia tsy maintsy miditra tsikelikely foana dia zay vao naka expérience arakaraka le fahalalany tena zany tokony zao zany tokony dingana tokony arahana fa tsy tonga dia any amin'le ambonimbony araka ny eritreretina. Sarotra ny mitaiza ireo ankizy manana fahasembanana ara-tsaina. Tsy mitovy amin'ny olon-drehetra izy ireny. Tsy mitovy arak'izany ihany koa ny fomba entina mitaiza azy. Rehefa misy ny krizy mahazo ireo tezaina, sahirana ireo mpanabe. Eny akotrany hoe izy moa hoe manana fahavitsana ara-tsaina dia zavatra mitranga matetika nefa tsy dia koa dia le fanaovana le krizy le fanitona zany. Zay zany tena anankiray dia ao koa resaka le fitondran-tena anankiray ndray tsy voafeny le izy fa samy manana fihetsem-pony le tanora dia any matetika na maneho hevitra tsy mifanaraka amin'ny tena tokony izy zany na amin'ny alalan'ny fitenenana zany na amin'ny alalan'ny fihetsikely izy dia tonga dia erisetra ohatran'izay ohatra. Tsy ny olon-drehetra no afaka manao ity asa ity. No ireo olona tezaina ato izay somary misy fahatarana tsy mitovy amin'ireo ankizy beazina rehetra any ivelany ny fanabeazana azy. Mila manana fitondran-tena miavaka ireo mpanabe sy mpampianatra miasa ato. Le olona manotazy eto matetika tonga eto izy dia ito izy vao mahafantatra hoe izy zany le izy fa tsy nieritreretiko zany hoe sekoly tsotro reny na sekoly ordinaire zany le eto dia mahita an'le eto izy hoe izao fomba fampianarana ankizy izao fomba fanabeazana dia ito izy vao toronao kely hoe tsy any le tonana fa tokony izao ny tonana an'le izy mifanaisana ankizy voalohany indrindra tsy maintsy mifanaisana poa fankatiavana amin'le ankizy zay no vao miroso amin'le fanabeazana dia matetika zareo reny zany tsy araka ny eritreretin'ny dirany eto
fa eto no fa manora azy hoe tsy zay ny tokony to analyse fa zay fa manorany zaro zany. Noho ireo mpanabe mijanona maharitra amin'ity asa ity, efa lasa fahazarana ny fifandraisana amin'ireo olona manana fahasembanana ireo. Efa andavanandro mpiainan'ireo mpanabe ireo ny eto toy ireo asa hafa rehetra tsy misy ny asa ratsy. Ny asa aloha mahafinaritra vao iainana moa le izy dia mahafinaritra na misy olana amin'ny ankizy ary toetrany hoe fa zavatra ohatrany hoe lotsika foana ilay izy aminao dia hainao foana mandamina ny fihetsika ao na fiteninao ny tebonao dia fantatro ilay izy dia zay foana ilay izy. Olona sembany efa maherin'ny 700 izao no notezaina teto amin'ity fitoerana ity hatramin'izay 7 taona nijoroany izay. Tsy ireo ihany no olona manana io karazana fahasembanana io. Efa maherin'ny 700 ireo olona no efa nanao fangatahana hiditra fa ny enti-manana sy ny toerana andraisana no tsy ampy. Efa misokatra any amin'ny faritra ihany koa ny Orchidée Blanche. Efa ahitana fitoerana iray any Tomasina ary iray hafa ihany koa any Ambanja. Eo amin'ny pejy kolontsaina kosa indray niavaka ireo sekoly tsy miankina, manoloana ireo sekoly miankina amin'ny fanjakana tamin'ny famarana ny fanana slam poésie no karakarain'ny Madagasilamo izay natao tao amin'ny IFM Analakely io tolakandro io. Ny sekoly pepiniera no nibatany amboara tamin'ity andiany iray ity, nahazo ny larana faharoa ny lycée Jean Joseph Rabearivelo ary ny SFX Tanimena kosa no teo amin'ny larana fahatelo ary ao ny sombitsombiny tamin'izay fananana izay. Il est 6 heures, le réveil sonne et je vous dis pas l'odeur. Vous le savez quoi, quand on vient de se réveiller. Putain, ça sent mauvais. Voilà, je me lève, je prends un cahier vu que je suis un bon élève. Enfin, vous le savez, XP. Racine carrée de... Lol, mon frère lève la tête et me dit putain la ferme. Alors je continue, mais un peu sans le faire exprès. Puis un sang me vient en tête. Je suis malade, ça fait chier, j'ai la mort qui coule du nez, des devoirs à copier, mais d'abord la télé. Je like Fantar, Rianabavko, Takar. Faly faleovantena zay anananao an'io dia anatakalo famozanaina maro no fitiavan-tanindrazana sy io fahafahan'io. Frère, sache que des milliers de malgaches ont gâché leur vie et ça me chamboule. Comment puis-je être à vie bien que je sais que mes frères se sont tués, châtiés, décédés sont décidés à cause de ma liberté. Ça me touche, chaste. Mais à cause de l'inconscience de notre président, Madagascar, ce que t'as maintenant c'est une indépendance dépendant. Ho an'ny Brezila kosa indray isika ao anatin'ity fanadihadiana farany entina aminao amin'ity androany ity raha vao mieritreritra izany hoe Brezila izany nikitra ny Carnaval de Rio sy ny samba no tonga ao an-tsaina avy hatrany vao tsy ela akory izay nahazo ny diplôma ny Guinness sy Didi nasionaly ity mpandimy isa 960 no indray niara-nandihy ny samba ka natafidiran'izy ireo tao anatin'ny boky ny Guinness 424. Carnaval de Rio akory ity fampisehoana ity fa kosa fampisehoana entina atratrarana tanjona iray dia ny fidirana ao anatin'ny boky Guinness 424. Ambolana no ny anarana ity dia miaraka ity izay andrasan'ireo olona 920 anjara. Dia nasionaly sy mampiavaka ny Brezila ny samba. Teto ny gadona sy ny fekura rehetra tafiditra ao anatin'ilay kolotsaina ny fety ny carnaval breziliana. Misy mpitarika ery aloha izay manao ny fitafy nentim-paharazana miaraka amin'ireo volombolona maro loko. Manaraka avokoa ny rehetra ato aoriana. Miavaka ny fampisehoana nataon'ireto vahoaka ireto ka talanjona avokoa ny mpandalo mijery naka sary. Teo anoloan'ilay trano lehibe fandraisam-bahiny Fontainebleau tao Miami no nanaovana ity dimy mirindra iray ity. Tafiditra indrindra ao anatin'ilay hetsika fampafantarana ilay horonan-tsary Rio andiany faharoa vokarin'ny 20th Century Fox ity hetsika ity.
dia nasionaly mampiavaka ny Brezila ny samba tany amin'ireo karazana ambany tanàna na irony antsoina hoe bidonville tany Rio de Janeiro tamin'ny taonjato 20 no teraka izany dia izany. Ny gadona samba izay avy amin'ny fitambaran'ny gadona afrikana sy portugais. Azo eritreretina tsara araka izany ny havitany malagasy dia mirindra avy amin'ireo dia nentim-paharazana. Isika raha teo manan-karena amin'ny karazana dia avy amin'ny faritra samihafa raha tsy ilaza afa-tsy ny basesy, mangaliba ary ny salegy. Tsy vitan'izany fa malaza ho mahay mandihy isika malagasy angamba azo ambara fa finiavana sy ny fanohanana ny artista no tsy ampy ka tsy avitantsika mikarakara fifaninanana goavana tahaka izao. Dia iny fanadidinina ihany koa tomboky lahy sy tomboky vavy no entina manakatona ny fampahalam-baovao tamin'ity hariva ity. Izao kosa no anarahinao ny zanam-pandarana question d'actu izay mahazatra antsika atao anatin'ny fampahalam-baovao rehefa asabotsy tahaka izao. Niezaka izay nanasa ny maparana ny GPS, niezaka ihany koa nanasa ireo kandida praiministra samihafa. Saika ny safidy ny angingina avokoa nefa izy ireo mpanao politika maro samihafa, indrindra ireo voatonotona ho praiministra. Ny avy eo amin'ny PMP no nanaiky aneo hevitra tamin'ity andro an'ity ny solombavambahoaka sy teny Andriana Solon'ny Haiko arahintsika avy hatrany arahana amin'ny namana Hilda Asinjo. Ny tena kosa mametraka ny veloma ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko. Sabotsy 10 aprily 2024 tonga soa indray ato anatin'ny fandaharana question d'actu tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao ampanajana indray ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nafanafana moa ny resaka politika tao anatin'iny herinandro iny ka izay no hojerevantsika manokana amin'ity androany ity vahintsika eto amin'ny fandaharana question d'actu ary Andriamatoa Randriana Solon'ny Haiko sy teny izay solombavambahoaka any Toliara voalohany. Miaraba anao tonga soa ato anatin'ny fandaharana question d'actu. Miaraba no manokana sady miaraba ny mpanaraka tsy tapaka ny fandaharantsika. Eny ary ny fanontaniana voalohany satria tato anatin'ity herinandro ity tokoa dia maro ireo fanambarana avy etsy averoa avy amin'ny mpanao politika, vondrona politika isan-tsokajiny izay samy hita hoe mampiseho herina hoe manao démonstration de force. Ny fanontaniana manitikitika sady tian'ny mpijery azona valiny amin'izao fotoana izao dia hoe manahoana marina ny fifandanjan-kery eo anivon'ny anteny miram-pirenena io manoloana ireo vondrona izay miforona etsy roa. Iza marina ny tena manana ny maro anisa, ahoana ny fomba tokony anisana izay maro anisa eo anivon'ny Assemblée nationale izay. Izy io aloha raha araka ny fijeriko azy manokana dia miovaova araka ny hitantsika tamin'ny fifidianana izay natao tao amin'ny antemera-pirenena bureau maharitra iny mapara no ny hitantsika tao amin'ny fotoana iny fa nahazo ny toerana rehetra na dia elanelam-bato ray, roa, telo no nisy nandritra ny fotoana iny. Fa fahitako azy kosa amin'izao fotoana izao arakaraka ny toe-java-misy no mampiovaova an'io hery ao amin'io antemera-pirenena io. Zava-misy amin'izao fotoana izao dia mipetraka amin'ny fanendrena ny prime ministre izay tsy maintsy miainga avy ao amin'ny antemera-pirenena izay voalaza ny lalam-panorena. Araka ny voalaza ny lalam-panorenana parti ou groupe de parti majorité à l'Assemblée. Dia tsy maintsy izay koa ny foronany hery vaovao satria talohany nandehanany filoha tany ivelany iny dia nametraka ny fomba aviny manokana izy amin'ny lalam-panorenana io ary izay no nitaona mitaona ny mpanao politika rehetra izy anaraka toromarika izay napetrany. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia zao hoe ny parti majorité no tokony hanolotra ny prime ministre fa majorité 50% zany nisan'ny député ao anatiny mihoatra ray. Raha nijerena ilay izy tsisy manana an'izany ny parti rehetra. Dikan'izay zany groupe de parti no tokony hanolotra an'ilay prime ministre. Dikan'izay zany mitaky fivondronana antoko
maromaro ao anatin'izay zavatra zay ka izay ny zava-misy amin'izao fotoana izao ka raha hiteny ianao hoe manahoana ny fandanjahan-kery ao amin'ny antemera-pirenena mazava ho azy araka nyreny fanambarana fifahitantsika reny dia ny indépendant niditra tao amin'ny patram satria ny lalam-panorenana no namela ny indépendant afaka hiditra ao anatin'ny antoko politika zany dia niditra tao amin'ny patram niditra tao amin'ny arena ary reo indépendant reo mivondrona ao anatin'ny vondro politika iray miaraka amin'ny MMM miaraka amin'ny FFF miaraka amin'ny VER miaraka amin'ny Mouvance Ravalemana raha fijerijery koa ny isan'ny député ao anatin'izay zavatra zay mihoatra tanteraka ny Antsasamanila ka izay zao ny toedrava misy araka ny fanambarana hitatrika nandritra n'ity herinandro ity zay miovaova io hery io arakaraka ny toe-java-misy miovaova ny hery arakaraka ny zava-misy hoy ny filazana ho azy teo manana fahasahiranana ny filoham-pirenena manoloana an'izany mijery ny asiany tongony manoloana ny toe-java-misy amin'izao fotoana izao ahita olona hiara-iasa aminy satria izay ihany koa ny critère apetraka ny filoham-pirenena hoe olona afaka hiara-iasa aminy ametraka ny hitondra ny programme an'asa izay nanaovany lokaloka tamin'ny vahoaka ahoana ny fomba ho tafavoaka ve zay prime ministre hitondra ny programme an'asa an'izay sady amaly ny etaetan'ny solombavam-bahoaka ny majoritaire moa zany fahitako azy tsy dia miankina amin'ny filoha fotsiny zany ny fahazahoantsika prime ministre io misy ny député ao anatin'izay zavatra zay misy ny lalam-pandorena zay tsy mety araha ary ny anjara ny parti na groupe de parti no manolotra an'io amin'ny filoham-pirenena dia anjara ny filoham-pirenena no manena moa ty no manendry ka raha tsy jerena miaraka reo dia izay mahatonga an'io izy io sarotra tadiditsika nefany fa fifananolotra ny prime ministre ny PMP fifananolotra prime ministre ny mapara raha jerentsika nefa ny lalam-panorenana tsy ny fanaraka amin'ny lalam-panorenana io fanolorana prime ministre io satria mapara sy ny GPS tamin'izany fotoana zany no nanolotra ny prime ministre rehefa jerenao ny GPS tsy parti tsy vondrona politika zany fa nanolotra prime ministre izy niaraka mapara dika zay tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana tahaka an'izay koa ny PMP koa misy ny indépendant zay niaraka tamin'ny vondrona politika teo reny tsy tao anatiny antoko politika ka fanolorana anankiroa tsy mifanaraka tamin'ny lalam-panorenana izay nahatonga amin'ny filoha tsy afaka nanendry an'iny prime ministre iny ary taloha nandehanany tany ivelany nambarako teo iny dia fifanilaza amin'ny filoha hoe ny angavy mba hisy fampiresahana amin'ny antoko samy antoko ahafahana manolotra prime ministre zay fa tsy vitan'izay hoe atolotra fotsiny prime ministre fa fifanapetra amin'ny filoha ary io tena hitako hoe mahataraika mifanendrena an'io prime ministre io satria tokony olona afaka miara-miasa amin'ny filoha no atolotra fa tsy hoe olona tsy afaka miara-miasa amin'ny filoha ary manaraka politika ny filoha hitatsika tsara fa raha jerena ny politika amin'ny filoha tena mila fifandraisana le fifandraisana avy any ivelany ka reny karazana fepetra napetraky ny vondrona iraisam-pirenena reny mila jerena koa ao anatin'izay zavatra zay ka raha tiana halaky ny fanendrenan'io prime ministre io dia tokony mipetraka zay vondrona politika maro anisa izay dia jerena le critère napetraka amin'ny filoha olona afaka anatanteraka tsara ny politika olona tsy manakasakana ny politika amin'ny filoha zany mitovy tandokanga amin'ny filoha mba hanatanterahany reny promesse zay nataony nandritra n'ireny propagande reny ny présenté nan'ireny programme an'ireny zay ny hitako hoe apalaky an'io fanendrena io fa tsy hoe ny filoha tsy te hanendry an'le prime ministre fa mila mifanaraka tsara amin'ny lalam-panorenana
ko satria ary efa misy zany zao le hoe vondrona izay milaza hoe majoritaire amin'izao fotoana izao mety hipetraka amin'ity herinandro ity ve zany ny prime ministre satria izay ny tena andrasan'ny maro amin'izao fotoana izao sa mbola ho elaela ihany koa ny andry an'izay satria hatreto aloha mipetraka fotsiny le vondrona isan-karazan'ireo fa tsy mbola nisy hoe nanolotra anarana fa mety hipetraka amin'ity herinandro ity ve zany izy izay fahitako azy a dia miankina tanteraky amin'ireo antoko politika ireo fa ny filoha efa nilaza fa raha vao tonga eo le anarana ka mitovy ny fomba fijerinay amin'ny prime ministre tonga dia tendreko le io olona io satria tsy mety misy ihany koa ny fionany olona tolotra io amin'ny filoha ka ny filoha araka ny fahalalana azy a dia mety ho tonga amin'ny alatsinainy any a dia tsy mety manam-potoana koa izy mijery miresaka manao entretien amin'ny anarana amin'ny olona izay atolotry ny vondrona politika io na olona anankiray io a na olona maromaro ao anatin'izay zavatra izay ka izy io a tsy hoe miankina amin'ny filoha fotsiny a fa miankina amin'ny asany reto vondrona politika izay vondrona anolotra ny anarany prime ministre io ka fahitako azy angambany a fahitako an'ireny fanambarana conférence de presse point de presse nataon'ny vondrona politika samihafa ireny a fefa vonona mety amin'ny latsinainy na talata fefa vonona io anarana maromaro na anarana tokana io a zay hatolotra ny vondrona politika rehefa tonga amin'ny filoha rehefa vita fampiresana miaraka amin'ny filoha mino aorinan'izay tonga dia tendren'ny filoha io a io prime ministre io a mifananganana gouvernemanta moa iny tsy dia sarotra satria araka ny fatatrika fa politika amin'ny filoha dia misokatra farandrindra re efa andresaka gouvernemanta ihany ianao amaranantsika ny fandaharana amin'ny ty androany ity mety ohatra ny ahoana ny endriky ny gouvernemanta satria efa fantatra ihany koa hoe efa maro ny anarana ministra izay efa natolotra ohatra ny ahoana ny mety ho endrikendriky ny gouvernemanta izay ho avy eo raha ny fijerinao azy manokana ny fijeriko azy manokana aloha ny endriky ny gouvernemanta izay ICE dia fefa nilazain'ny filoha io zavatra io arakaraky ny hery politika ao amin'ny antemera-pirenena satria io no ahitantsika taratra ny politika eto Madagasikara misy ny indépendant ao a misy mapary ao a misy MMM ao a misy FFF ao a ary samy mananisany misy 49 misy 50 misy 14 misy 5 ana leader fanilo sy ny miaraka isika ary koa misy anakiroa ny inona moa anaran'ity ny antoko maitso dia arakaraky n'io a no ho endriky nio gouvernemanta io koa raha ny fahitako azy ary fefa nilazain'ny filoha io a tsy hoe akory hoe antoko somary kelikely dia ampitovizina amin'ny antoko somary hita hoe manana député maro anatin'io zavatra io ankasitrahana renao nitondra ny fomba fijerinao ny zava-misy eto amin'ny firenena tamin'ity androany ity dia mankasitraka anao nanaiky ny vahiny teto amin'ny Cool TV ihany koa dia izay indray no entintsika mamarana ity fandaharana ity koa satria moa resaka politika no ndrasantsika teo dia ny zavatra andrasan'ny maro avy amin'ny fiverenan'ny filoham-pirenena avy any Bruxelles amin'izao fotoana izao dia ny voandalana ny entiny mikasika ireo fifampiresahana maro isan-karazany tany an-toerana fa eo ihany koa ny anaran'ny prime ministre sy ny fitsanganan'ny gouvernemanta izay efa maro no milaza fa efa ela ihany izay nandrasan'izay ka andrasana amin'ity amin'ny herinandro miditra io izany dia izay ihany koa no mamarana ny fandaharantsika tamin'ity androany ity mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray hitondrantsika vahiny hafa sy loha hevitra vaovao veloma ary tompoko
Je voulais une couleur qui me ressemble, avec un petit truc en plus. J'ai choisi Casting Crème Gloss de L'Oréal Paris. Encore plus pratique à appliquer, encore plus de soins à la gelée royale. Et toujours sans ammoniac. Ma couleur est gourmande, avec des reflets glossy. Mes cheveux adorent. Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Casting Crème Gloss de L'Oréal Paris, numéro 1 du sans ammoniac. Ma peau a un grand besoin de nutrition. Pour les peaux mates ou foncées, il n'y a pas mieux que le lait corps satinant Mixa. Sa force, c'est le karité pur. Il nourrit intensément ma peau et la satine. Elle retrouve toute sa douceur et son éclat naturel. Lait nutritif satinant Mixa au karité pur. Le soin des peaux mates ou foncées, c'est Mixa. Mixa, c'est aussi une gamme complète de soins pour nourrir et parfumer les peaux les plus délicates aux peaux les plus sèches. Le matin, chaque minute compte. On a envie de se simplifier la vie. La solution, c'est la bébé crème de Garnier. Soin miracle perfecteur. En un geste, il hydrate, unifie, corrige, éclaire, protège des UV. Une peau parfaite immédiatement. Soin miracle perfecteur, la bébé préférée des Françaises. Garnier.